solotena ny gouvernement teto azany gouvernement zany tao plasy tovovavy dia amarako aminareo fa dia miasa andro sy alina nandritran'izay herintaon'izay ary nandritran'izay roa volana mahefikely na mpiambanao ny gouvernement tantenako sy nampijoro gouvernement vaovao io dia very valopilao azo ao andikan'izay dia miketriky ahoana ny fomba tena ahafahana manatantera zavatra farafaratsiny amin'ny faritra beponina eto Madagasikara ary ity faritra manaritsy isotry ity no anisan'ny faritra beponina indrindra eto amin'izao tontolo izao satria manakaiky foana ny mponina ny New York ny mponina manaritsy isaky ny kilometatra carré no izany tsy maintsy tsonjovina manokana isika eto amin'ity faritra iva ity izay no anton'izao foanan'izao koa raha tena kilepaka loatra ianareo raha very fanahy loatra ianareo raha very fanantenana ianareo eo amin'ny zava-misy iainana amin'izao vanim-potoana izao dia laza aminareo marimarina fa ao anatin'ny roa volana sy telo volana dia iainga ny fiainan'ny firenena ary tao anatin'izay herintaon'izay ny fametrapetrahana iray manontolo ary isika izao tsy tahaka ny tany amin'ny tetezamita nandritra ny 5 taona fa mety zao anatin'ny ordre constitutionnel isika na hoe ny valan'ny ara-dalàna ary rehefa natatera-javatra ao anatin'izany valan'ny ara-dalàna zany dia tsy maintsy mametraka rafitra miankina amin'ny lalàna dia hitanareo fa efa mandeha zao raha amin'ny ministèreko manokana ny code de la communication efa mandeha ny code minier efa mandeha ny code de déontologie en pharmacien efa mandeha daholo io sata rehetrety ifehezana ny ankolafin'ny miasa rehetra misy eto Madagasikara ary everso fa efa azo ampiarina izany fehezan-dalàna rehetra izany amin'izao tsika miteny izao ka eo sika izao raha afaka roa volana telo volana eo dia anomboka ny asa ataon'ny gouvernement eto Antananarivo ny asa voalohany ataony amin'izany dia ny fomba ahafahantsika mandray ny fionam-be antantony ny tany mampiasa sy miteny frantsay amin'ny taona ho avy ary izany rehetra izany dia teraka asa maro amanalina ho atsika eto amin'ity faritra Antananarivo ity indrindrindrindra